Madagascar Information. Tombona ilay izy dia tsy lasa tsy mahazo position dia tombona ilay izy dia tsy lasa tsy mahazo position dia bola tamafy amin'ny bola ya lai ai somafy ya mety mba efa vantra tsy mandava-penary tsy ny tanora ihany fa ny sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny no iahen'ny Jean Matasson sy ny CNAPS. Akoatra ireo dia jerena manokana ihany koa ny tontolo ambanivohitra izay kitro ifaharany ny fampandrosoana. Tsy ireo ihany anefa fa eo ihany koa ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena ka antony nanoana ny lalao baolina kitra izay notanterahana teto amin'ny komina Andranomanelatra sy ny komina Mahireza. Tanjona ny anentanana ny tanora hiditra lalindalina kokoa eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena. Ny miara-miasa ny Matasson sy ny CNAPS mba afahandreo tatsaha malagasy misitraka ny zony amin'ny fiainana ara-tsosialy indrindra zany amin'ny fisondronono. Natao zany zao hetsika zao eto Andranomanelatra ihany koa mba entina manetsiketsika ny tanora, entina manentana ihany koa ny tanora amin'ny fialamboly amin'ny fitaizana satria ny CNAPS tsy mionona amin'izay fiainana ara-tsosialy zay ihany fa mandray anjara, mandray andraikitra amin'ny fanetsiketsehana, fanohanana ny fanatanjahantena sy ny tanora amin'ny ankapobeny. Lalao baolina kitra roa sosona no tanterahana nandritry ny andron'ny 4 Desambra izay natao teto amin'ny komina Mahireza sy Andranomanelatra. Ho an'ny lalao ny fanandrinan'ny ekipan'ny Bemilolo sy Andranomanelatra dia savaranando ihany no natao ary mbola isy ny fanitarana. Isy ny fanatsarana ao atao satria tsy vao izao ny setsika fitaizana tanora natao teto an-toerana. Iainga amin'ny komuna hiditra amin'ny distrikana Antsirabe faharoa ka andraisana anjara komuna miisa 20 ary hiditra amin'ny faritra Ivakinankaratra ny lalao baolina kitra ho tanterahana. Ity moa tsy voasambany no nanaovana an'ity resaka fitaizana tanora ty fa hatramin'ny ela tokoa fa dia zao zany izy miverina indray dia ho atsaraina sy ny fanantenana dia ho hoe mba hahazo an'izany terrain synthétique zany eto amin'ny Andranomanelatra ho reren'ny Vakinankaratra sy Antsirabe Ray manontolo mihitsy atao amin'ny faritra Vakinankaratra tompoko. Tratra ny tanjona ho an'ny lalao izay notanterahana teto Andranomanelatra. Torak'izay ihany koa ny lalao notanterahana tany komina Mahireza. Ratsaivina dia olona tena mpankafy lalao baolina kitra ny tale jeneralin'ny CNAPS raha olona Arzakarabe Koto. Efa taonany seza izay no nandrombahan'ny ekipan'ny CNAPS Sport ny amboaran'ny Madagasikara. Mbola izy ireo ihany koa nandrobaka ny amboaran'ny Madagasikara teo amin'ny lalao baolina kitra 12 sy 14. Tratra aloha zany ny tanjona, vita soa tsara ny fifaninanana ary dia tahaka ny fanana rehetra ihany zany dia isaorana zany ny tompon'andraikitra tsirairay avy isaorana manokana ihany koa zany ireo ekipa izay nandray anjara, isaorana manokana ny CNAPS zany izay mandray anjara zany ary manohana izao asa zany fiaonana ara-panjahantena zao zany fiara-miasa ny Matasson zany ONG Matasson sy ny CNAPS nahatanterahana zao ary mety misy ihany ny arenina zany amanaraka fa Santarambavara moa izany fa dia isaorana ny tsirairay avy zay tonga nandray anjara. Le izy ngamba ny adversaire lazaina maivana ihany nefa mifanomanana koa efa ela nanomana an'ilay lalao dia izay ngamba ny antony nahazoana ifandresena androany. Izay moa dia misaotra betsaka amin'ny CNAPS sy ny Matasson nahavita ity filalaovana baolina kitra ity dia misaotra betsaka anareo tamin'ny fikarakarana ka vita soa tsara ary teraka soa tsara ihany koa dia misaotra betsaka anareo ihany koa izay fa nanoloranareo an'izao zava-baovao teo aminay izany ary mangataka aminareo ampelantanana tokoa izay satria ny ato aminay dia tia sport aby ny vehivavy na ny lehilahy
dia nefa tsy ampy zany eo amin'ny fikarakarana sy ny filalaovana le sport dia mangataka fanampiana aminareo feno dia feno tokoa raha mba mety aminareo ary mba ho atomboka anareo tsy ho ela fa hitohy hatrany hatrany misaotra tompoko. Izay zany aloha ny tournoi vitantsika teto amin'ny commune Mahireza tamin'ity taona 2024 ity mikatona ny tompilalaovana amin'ny heritaona indray Madagascar Information.